Nitsangana ny cellule de crise eo anivon'ny filakevitra ambony tetezamita androany. Ifanokanana ny foto-dravitra samahazo no nanamarika ny fankalazana ny andron'ny zandary eto Analamanga. Notanterahana androany tetsekondrano ny andro maneran-tany ho an'ny faminera ary farany no marinina androany tamin'ny fomba ofisialy ny famoahana ny boky ny Siméon Ratsona. Ankafaliana trano tompoko lasy sy tompoko vavy no iarabananao manjoy ny Cool TV sy ny Cool FM amin'izao hariva izao. Indro atondratranao avy hatrany ary ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity. Nanakaiky ny vahoaka hatrany ny candidat Adzo Andriananarivelo tany Mahajanga izy ary tamin'izay dia tany Mahajanga izay indrindra no nanienony etaetan'ny vahoaka indrindra ny tanora fanadidina. Nandritra ny fitsidiana no tanterahan'ny Prime Ministre Lefitra Adzo Andriananarivelo tany amin'ny faritry Boeniny ny farany herinandro lasa teo dia niona tamin'ireo tanora any an-toerana ny tenany. Tao anatin'izany no namoahan'ireo tanora ireo ny entanentan'izy ireo sy ny olana mianjady amin'ny tsirairay ka mila hitadiavana vahaolana. Tika tongavana ity dia hoe te-eo mivantana ahafahako manana valiteny andreseko lahatra izay olona hitako any ambanivohitra hoe inona marina ny politika ny Monsieur Adzo anarenana n'ity firenena ity. Inona marina ny politika ny Monsieur Adzo mba ahafahany zanako mianatra sy mantsara, ahafahany zanaka ireo mpamboly vary any ambanivohitra any mba hanana fianarana ihany koa ka ho lasa Prime Ministre any aoriana any. Ahafahan'ireo olona iray tsy hisotro intsony any rano mandeha any ambanivohitra zasana sady anasana vilia, anasana lamba nefa io mbola rano sotroa. Tokony ho ajanony zay Monsieur le Président tsy zakanay intsony. Hosetrin'izany, nilaza ny tenany fa mila fanovana lehibe i Madagasikara, tokony hovaina ny fomba fisainana sy ny fomba fitantanana ny firenena. Satria misy mieritreritra zany fa anazy mihitsy tokantranony fiainany ny firenena. Firenena nefa tsy anizajan'iza fa atsika. Ary zany tolomana tetina nomboka tamin'ny 2010 tamin'ny 2010 ny hoe Madagasikara dia any Malagasy fa tsisy tokony io akokony. Ka hiafaka hiteny anarery io ka zay tiako atao no atao ambany lalàna daholo ary isaky ny mandray fepetra dia fepetra tokony ho an'ny firenena no iarano atao fa tsy ho an'ny tena manokana na ho an'ny namany tena na ho an'ny tokony olona rehetrarehetra. Nanambara ihany koa ny Prime Ministre Lefitra fa mitovy zo ny olona rehetra fa ilaina kosa ny fandraisana anjarany rehetra eo amin'ny fampandrosoana. Mitovy zo tsika eo anivon'ny firenena fa misy natao hitarika dia misy natao anampy amin'ny fitantanana sy fitariana. Dia izay mitsoina antsika tsirairay avy ireo fa tsy azotsika ekena fotsiny kosa dia ny hoe faninokiriana samy malagasy na mitovy hevitra ho ana tsy mitovy hevitra tsy tokony mifanirikilika fa hajaina amin'ny tsy fitovikevitra ny olona. Tsy mety zany hoe samy tsiketo dia mifamono toerana fa azotsika saratsaina fa raha manino ty Madagasikara ty marina finareo ty amorontsiraka mety mahay milomano fa kely finoana fa ho tafapitary Afrika nareo na ilomano mahafotriny inona eto zany tsika ifamono eto rehefa tsy mahay mifanaja amin'ny fahasamihafa antsika. Tsy tokony hosakana araka izany ny fahasamihafana. Tsy raliny intsony ny zava-misy ankehitriny ka nahatonga ireo mpikambana eny anivon'ny filakevitra ambony ny tetezamita nanapa-kevitra anangana ny cellule de crise androany ary tsy azo ekena ho izy ireo ny fahalalana ireo mpikambana eny anivony ity androm-panjakana ity izay misy 520. Tsy mitovy fijery tsony ny eny anivo ny filan-kevitra ambony ny tetezamita amin'izao fotoana izao. Nitsangana no tamin'ity andro ny androany fa 14 ny volana Jona ity ny cellule de crise izay anoy ny asa vita ny comité ad hoc hatramin'izay. Izay rehetra izay dia fantatra fa tsy mandeha intsony ny raharam-pirenena eto Madagasikara. Fanambarana manohitra tanteraka ny tsy fanajana lalàna fototra sy ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Mitsipaka ny fararotam-pahefana ataon'ny olombitsy, manameloka ny fanaovana mpihimamba sy gaboraraka ny harem-pirenena, mitaky ny fampitaovana amin'ny tany filaminana ahafahan'izy ireo mitandro ny fandriampahalemana, miaro ny vahoaka sy ny fananana. Hijery ny fiainam-pirenena sy ny sosialim-bahoaka, homena lanja ny fampidineny samy malagasy eo anatin'ny fampihavanam-pirenena eo ambany fitarian'ny FFKM. Miantso ny rehetra mba samy hotony manoloana ny savorovory izay kotrehin'ny sasany eto amin'ny firenena. Ny cellule de crise dia misokatra amin'ny hery velona rehetra misy eto Madagasikara izay mandala sy manohana ary miaro ny tany tandalana sy ny fihavanana izay fenitra fototra iorenan'ny soatoavana malagasy. Mienjana araka izany ny toedraraha eto amintsika
ary ao anatin'izay ihany koa dia tsy manaiky ny fialan'ireo mpikambana eny anivon'ny filan-kevitra ambon'ny tetezamita ireto farany dia tsy manaiky izay fanesorana izay satria tsy manana miandry ny triomvira indray zay ny manam-pahefana analan'ireo olon'ireo reo namanay reo tsy miala izy ireo sala am'ireo zay tsy miala amin'ny toerana misy azy ihany raha miala ireo mpikambana voatondro ireo dia inona no ataonareo eo na vahoaka malagasy ny cellule de crise atongoka eto Antananarivo zany ary manerana ny province rehetra dia hitety an'ireo ny région ny cellule de crise afana manazava ny sain'ny vahoaka mikasika ny fiainam-pirenena amin'izao iainantsika izao nankalazaina androany tetsy amin'ny toby ny zandarmarie pirenena tetsy akadilalana ny andro ny zandary eto anivo ny toby paritry ny zandarmarie eto analamanga nadritra izany no notokanan'ireo zavabita maromaro toy ny fanatsarana ny vavady ny toby ny rindrina manelanelana ny toby sy ny tanàna manodidina ny biblioteka sy ny trano fakana aina izay no atsaraina fanatsarana izay niarahana ny asa tamin'ny zandarmarie ny Besançon any France ary koa ny faritra analamanga izay nanolotra ny kianja filalaovana basket fanadritra ny andro ny zandarmarie androany ihany koa dia naranty tao amin'ny toby tao akadalalana ireo basy sy moara izay fitondra ny jiolahy manao fanafiana misy karazany maro ireo araka izao fanadidina entiny Hilda Sonjo izao tsy kilalao fa tena mahery vaika sy mahafaty ireo fitaovana entin'ny jiolahy manao fanafiana santionana amin'ireo tratra nandritra ny fanafiana teto analamanga itasy vakina karatra ary pongilavy reto miranty ireto na eto renivohitra na ambanivohitra zany dia araka fanafiana mitambasa dia tsy maintsy misy bala zay ka bala ampiasandreo zany dia na bala tena vita any amin'ny ville na bala izay namboarina zareo zany ka ny matetika zany mety andrenivohitra dia basy tena izy ary misy ihany koa mampiasa basy fabrication locale fa ny any ambanivohitra dia matetika misy fabrication locale ihany koa zany ampiasan'ny dalo entina manafika sy mangalatra omby ireo basy vita teto an-toerana no tena betsaka indrindra amin'ireo tratra sy tanana ao amin'ny zandarmarie ao ankadilalana ireo any amin'ny faritra Tsimonosy Toliara sy ny manodidina kosa no tena misy ny mpanamboatra basy eto amintsika tsofokany ato ty zao balana 9 mm nefa dia tongoty lasa ty mbola matanjaka be ty mbola tena ao tsara zany fa tsy fa dia mitovy ohatra ny zay daholo ny fonctionnement reo zany ireo zany no azo zareo amboarina fa dia fa manaraka ny mécanisme kosa misy ankoatra ny fitaovam-piadiana ihany koa dia misy ireo moara sy fanafody isan-karazany izay entin'ireo jiolahy ireo manao ny fanafiana misy lame vola misy fansika misy bala rehetra zany azotsofoko aneo mikasika ny basy ny mpitandro ny filaminana entina manao fanafiana kosa dia misy ny fanadiadiana entitra hitadiavana ny tompony raha toka fantatra fa nanindray anjara marina tamin'ilay asa ratsy ilay mpitandro filaminana dia hiara-ny sazy entitra ihany koa na dia mihemitra aza ny fifidianana solombavam-bahoaka dia vonona ny rotsaka hatrany ny filohan'ny fahavisanka ao amin'ny boriboritany fahadimy ary hitondra ny etaetam-bahoaka marina eny anivo ny antenimera-pirenena eny Tsimbazaza fanadidina eo amin'ny sariny namana Marjona vonona sy isedra ireo mpifidy eo amin'ny boriboritany fahadimy ny fahavisanka satria efa ela no nangetahetany fanovana tena izy ny fokotany sy ny ponina ao amin'iny boriboritany fahadimy iny hitondra ny etaetan'ny vahoaka eny anivon'ny antenimera-pirenena ihany koa ny filohan'ny fahavisanka raha tonga eo amin'izay toerany solombavam-bahoaka izay ny tenany ary fanakalo hevitra hatrany amin'ireo vahoaka ny fahavisanka moa zany efa nilaza tamin'ny faefatra volana mea fa androtraka amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ary efa maro fikambanana samihafa antoko samihafa anohana satria misy moa zany ny fiaraha-miasa hitaky ny lolista moa zany dia ny tenako mariany etaona moa zany fa efa nisy vovonana ihany mijoro any fa mifanohana iny dolo ihany ango namana mpitolona sy ireo namana ny tanjo fahavisanka moa dia tsotra fotsiny zay solombavam-bahoaka lany eo dia solombavam-bahoaka malagasy tsy vaky volo tsy mifidy azy ihany enina ireo tsy mifidy azy ary rehefa lany dia tsy maintsy soloany tena avokoa fantatra moa tamin'ny filan-kevitry ny ministry Nomaly fa miembotra amin'ny 15 ny volana jolay ho avy izao ny fara fanaterana ny atota taratasy ho an'ireo maniry ilatsaka ho solombavam-bahoaka manerana ny Madagasikara
Androano no marina teny amin'ny tany malalaka Akondrano tetsy amin'ny boulevard de l'Europe ny andro maneran-tany ho an'ny Panomera fanomezana manavitra ny rà io no loha hevitra noraisina tamin'ity taona ity fanadidina nataony Nalsosombiny. Enina amby fitopolo isanjaton'ireo Panomera raha ny salanisa voaray tetsy amin'ny fitoerana nasionaly misahana ny famindrana rà no avy amin'ny fianakaviany marary avokoa ka 420 isanjato ihany no avy amina Panomera Antsitrapo. Mbola tsy ampiaraka izany ny fanentanana ho an'ireo Panomera Antsitrapo nefa raha ny fantatra dia izy ireo no tena miantoka ny famindrana rà madio sy azo antoka kokoa ho an'ny marary. Raha amin'ny ankapobeny zany ny rà ny filana azy dia azo lazaina hoe tsy ampy mihitsy ka eo foana ny anentanantsika anentanana ombenombeny hoe ny olona dia tokony tonga anome rà satria ny rà tsy hitantsika eny amin'ny farmasia ny rà tsy azo amboarina hatrito aloha dia tsy misy afa-tsika olombelona izao ihany no tokony anome an'io rà io izay vao misy io rà io tsy tokony andro hoe misy fianakaviana sanatrivo na hoe ny tenanao sanatrivo fa tonga dia tonga manana le toe-tsaina hoe anampy ny mpiarabelona amin'ny tena amonjy ny mpiarabelona amin'ny tena dia tokony anome rà Antsitrapo. Ny fahatahorana no tena mibahana ho an'ireo olona araka ny fanazavan'ity tale ity misy hatrany nefa ny tonga manome izany maimaim-poana vokatry ny fahatongavan-tsaina. Nanapa-kevitra fa anome rà satria maro zany ireo olona mila rà mila famonjena zany amin'ny alalan'ilay rà nefa ny maro koa nefa ny olona no tsy mahatakatra misaran'le vidin'ilay rà any amin'ny hopitaly dia noho izany mila famonjena ny olona iray izany famonjena iray dia ilay rà zany izay atolotra azy ary mahatsapa koa nefa fa mahasalama ny fanomezana rà. Niarahan'ireo tonga nanampy Antsitrapo toy ny fikambanana sy ny fiangonana ifitoerana manokana toy ny Gemur na ny orinasa maro samihafa moa ity andro maneran-tany ho an'ny fanomezan-drà ity. Fanomezam-boninahitra fen'ny mpanoratra Nonana Maria na ny lanonam-panolorana sy fampahafantarana ny boky nosoratan'ny profesora Siméon Radzone izay mitondra ny lohateny hoe d'un horizon à l'autre anio tetsy amin'ny hôtel Ibis Ankorondrano notron'ireo mpampianatra mpikaroka maro avy amin'ny anjerimanontolo sy ny fanjakana izay nisoloany ny primatora lefitra Adzo Andriananarivelo tena moa ity lanonana ity fanadidina. Lanonana nentina nanandratana avo ny sanganasany sy ny anarana mba ho reharehan'i Madagasikara izay no endrika nampisalorana ny lanonam-panolorana ny boky mitondra ny lohateny hoe d'un horizon à l'autre nosoratan'i Siméon Radzone androany maraina. Boky izay mirakitra sy mibango amin'ny ankapobeny ny literatiora, ny fiteny ary ny firafitry ny fomba fisainana maha-malagasy. Nandritra ny fandraisam-pitenena no nanomezan'ny afatra ho an'ireo tanora manokana ny amin'ny tokony hoarana amin'ny fiainana. Ary miteny lazatsika dia hoe zay adala ny toandraiky ka tsy maintsy manao dingana avo sy lavitra noho izay ray aman-dreninareo ianareo satria zay adala ny toandraiky ka dia misoratra dia mialoha mandratravo ny falevany firenena ary ominareo koa ny nitaza-tsaina sy nitaza-batana hoentina manabe ry zanakareo mba natany miakatra manakariva ny fiaina malagasy. Efa fotoana maro moa no tadiavan'ireo ekipa mandidina ny profesora Siméon Radzone anotany ity boky ity saingy ny enti-manana anatanterahana izany no nanano sarotra. Taty aoriana tanteraka izany noho ny fanampiana avy amin'ny praiminisitra lefitra Adzo Andriananarivelo sy ny sojabe ny fakolteny teny amantsoratra ary ny siansa maolona mivantana ho an'ireo manam-pahaizana sy mpikaroka ambony indrindrindrindra na koa ireo mpianatra eny amin'ny fampianarana-mbony moa ity vokatra ity. Raha ny atotanisa atreto dia ny 2.50 isanjaton'ny orinasa mitsangana eto Madagasikara dia vahiny avokoa no tompony. Ampirisihana araka izany ireo tanora hanangana ny orinasa ny manokana. Androany dia nanao fampahafantarana ireo tanora mikasika ny tolotra izay natao hanampiana ny tanora amin'izay sehatra izay ny teo anivon'ny génie espace. Atreto aloha dia ny sehatry ny serasera sy ny teknôlôjia ny fifandraisana no tena mahasarika ny tanora ampiasana vola ny fambolena kosa no vitsy mpisafidy indrindra. Fahitra amin'ny andiany fasivy ny foaran'ny fiarakodia izay tanterahana ny 3 ka hatramin'ny 9 oktobra ho avy izao etsy amin'ny CCI Vato entina anarenana ny toe-karena sy ny sehatry ny fanafarana fiarakodia vaovao ny tanjony tompona andraikitry ny salon de l'auto telo ambin'ny folo sy roa arivo amin'ny volana oktobra ho avy izao. Tsy nisy ny sehatra izay tsy voakasiky ny krizy ary tafiditra amin'izany ny fanafarana fiarakodia eto amintsika.
mena ny isan'ireo lafiny mpivarotra fiara vaovao raha ny ao amin'ny GECAM vondry ny mpanafatra sy mpivarotra fiara dia 510 monja sisa ny fiara vaovao lafo isa izay manodidina ny apa-efatry ny fiara tokony lafiny isa-taona. Le marché du véhicule neuf aujourd'hui s'établit autour de 2500-3000 unités l'année. Cela représente à peu près 25 à 30% du marché total annuel, qui lui est estimé à peu près à 10 000 unités. Donc vous avez 2500 à 3000 unités pour le neuf et 7000 à 7500 unités pour l'occasion. Tanzanie GECAM amin'ny salon de l'auto 2013 atao eny amin'ny Sesivato izay manomboka mitelaka hatramin'ny 1 octobre ho avy izao ny fanarenana ny toekarena sy ny sehatry ny fivarotana fiara. L'objectif d'abord c'est de continuer dans la lancée du GECAM et dans la lancée de la mission du GECAM qui est de dynamiser le secteur. Donc ça c'est très très important. Malgré le fait que nous traversons une période difficile, les opérateurs privés en général et le GECAM en particulier souhaitent continuer à montrer qu'ils investissent dans l'équipement, qui continuent à investir sur leur personnel et leurs ressources humaines. Maminavina ny tompony andraikitra fa hitombo 300 ny mpandray anjara ary 520 ny mpitsidika raha oharina tamin'ny taona 2012. Eo amin'ny lafim-baovao ara-kolontsaina kosa indray ary ampandraisana anjara ny ankizy amin'ny sehatra rehetra na eo amin'ny fisalamboly na ny ara-kolontsaina na ny ara-pivavahana ihany koa izany no atao dia mba ampahafantarana azy ireo ny zo rehetra ananany amin'ny maha ankizy azy fanadidina eo amin'ny sariny ny andro Randrianarisoa sy Tojoma Ramboatiny. Tokony ampitoviana zo ny ankizy rehetra, tsy misy saranga, sokajy, tsy misy fanavakavahana ihany koa na kely aza. Isy ny hetsika ara-pilazantsara raha mpito 10 Jona eny amin'ny Coliseum Atsonjombe. Atao indrindra ampiresana sy ampandraisana andraikitra ny ankizy tsirairay avy ao anatin'ny fanompoana n'Andriamanitra. Hetsika anankiray io voalohany eto Madagasikara ho tanterahana raha misehatra goavana. Inona le izy dia ny hoe hetsika tanterahan'ny ankizy sy ny zatovo ho an'ny ankizy sy ny zatovo fa afaka mandray lesona sy mandray vokatra ao daholo na ny olon-dehibe aza. Amin'izay mahetsika ara-pilazantsara azy izay ribanao ny fotoam-pivavahana arahina toroteny izay hotarihan'ny ankizy. Natonga n'andray anjara moa zany dia arak'ilay niteneniko teo hoe te andray anjara dia mbola kely dia anompo an'Andriamanitra sy alalan'Andriamanitra dia izao kely izao. Mandeha tanina ankizy rehetra ho tonga soamantsara any amin'ny voatsinapy io satria mahafinaritra be sady tonga vasoa sady tsisy vidim-pidirana ary raha andehanareo dia mitondra satroka, sakafo sy rano sahaza dia misy fanomezana ihany koa zaraina ho antsika rehetra tsakanavaka na izy io ary tsy misy fanavahana fivavahana fa ho na tsy mpiditra am-piangonana azy ianao dia afaka miditra any foana. Fanirian'ny mpikarakara ao amin'ny papiely baiboly sy ireo mpandray anjara moa ny tohizan'ny hetsika tahaka izao ary ny siny ny voatsinapy andihan'ny faharoa indray. Fa voataiza ao anatin'ny mozika ireo mpikambana ao amin'ny Jazz Club CGM ka afaka mivelatra ireo tanora ao amin'izay sehatra izay miisa 100 ireo mpikambana ao amin'ny Jazz Club nandritra ny efataona ny siny izay ahitana mpianatra sy mpiasa manodidina ny 12 ka hatramin'ny 30 taona hita ao anatin'ity fanadihadiana entiny Narindra Randrianomanana ity ny tantaran'ny Adrien Randriamahery. Ny fitiavana ny mozika no nentin'ny Adrien tao amin'ny Jazz Club CGM rotoana lasy zay. Ny voatra ary nandala izany araka tamin'ny namany isambolana izy ireo. Mizara ny mozika jazz amin'ny alalan'ny atrikasy sy fionana amin'ireo artista matiana izy ireo. Manana ny tanjo manoka ny Adrien raha niditra teo amin'izay sehatra izay. Za zany te hivoatra amin'ilay mozika satria tiana ilay zavatra dia atao izay fomba rehetrarehetra hivoarana. Dia izay no tonga anahako niditra tamin'ilay Jazz Club dia ny faharoa manarakaraka an'izay koa te hampitombo an'ilay trakefa zany fa tsy voatery hoe mozika hafa foana natao fa te hanabe an'ilay fahaizana surtout eo amin'ny hoe jazz mihitsy zany tiana ho lalinina ilay izy dia izay no tonga na hoe hiditra mpikambana atao amin'ny Jazz Club. Nivelatra teo amin'ny tontolon'ny jazz amin'ny tovolahy nandritra ny roa taona. Niainany mozika ary misafidy ny aponga maro anaka izy mba hiangalian'ny jazz amin'ny fomba fahitany azy. Voarana aloha zany sarotra mandainga fa tato amin'ny Jazz Club ny tena nahitana evolution be zany hoe tena tatony nampivoatra ary tatony nanabe zany na lehibeazan'ny zareo soky be ray aman-dreny teo amin'ny anivon'ny jazz dia isaorana ny zareo moa le izy fa ny evolution aloha zany efa mba mahay standard efa mba misy standard efa mba fantatra zany efa mba au moins efa capable miaraka mitendry amin'ny zareo soky be anivon'ny
jazz iankatseratra voalohany itsy amin'ny jazz totobato miaraka amin'ny namana izy amin'ny farany herinandro izao dia iny ihany koa no namarany fampahalalam-baovao iny misaotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany ary manome fotoananao ho amin'ny rampitsy tahaka izao indray veloma tompoko